Tsy andro fety ny 8 martsa fa kosa andro iraisam-pirenena natokana sy hitolomana ho an'ny fampanajana ny zon'ny vehivavy. Anisan'ny mbola miady amin'izay fanajana ny zon'ny vehivavy izay isika eto Madagasikara. Ho fanomezan-danja hatrany vehivavy malagasy, nisy ny boky nataon'ny vondrona Europeanina izay novolavolaina nanomboka tamin'ny 8 martsa 2024. Mirakitra ny tantarana vehivavy miisa 7 izay samy manana ny maha izy azy eny anivon'ny fiarahamonina. Navotra ao anatin'io boky io ny tolona nataon'ireo vehivavy 7 ireo eo amin'ny sehatr'asa maromaro. Misy amin'izy ireo no mitolona ho an'ny vehivavy sy ny natiora. Ao ihany koa ny mpitantana sekoly mitolona ho an'ny zon'ny ankizivavy. Ao ny mpanao gazety, misy ihany koa ireo vehivavy misehatra ao anatin'ny fanaovana horonan-tsary. Iray amin'ireo vehivavy 7 izay voarakitra ao anatin'io boky nampitondraina ny lohateny hoe cette femme engagée à Madagascar io Imbolatina Ravelo Armis, filohan'ny ONG ny Finakanga. Tsy androna fety ny 8 marsa fa andro iray entina hitolomana mba ahafahana mitandro sy ahafahana ihany koa manova ny fiainan'ny vehivavy eto Madagasikara. Raha ny zavatra hitantsika androany dia mbola tena maro ireo sehatr'asa na sehatra ara-pahasalamana na sehatry ny ataontsika hoe fampianarana izay mbola hoe tena taraiky ny vehivavy ao anatin'ilay izy. Misy ihany anefa ny ataontsika hoe fandrosoana eto Madagasikara na ny ahafahantsika hoe manao an'ny hetsika ohatran'izao kanefa mbola tena betsaka be loatra ny zavatra mila atao. Ny zavatra hitako ihany koa dia hoe tsy vitan'olona irery ilay izy, tsy vitan'ny fanjakana irery ary tsy vitan'ny fiarahamonim-pirenena. Amin'izao moa zany ny fiarahamonim-pirenena miezaka hatrany na eo amin'ny resaka fananana na eo amin'ilay resaka ataontsika hoe fanolanana sy ny sisa kanefa ny iangaviana ihany koa ary teny foana hoe manosika ny fitondram-panjakana handray andraikitra amin'ireo resaka herisetra sy ireo resaka ady ho an'ny vehivavy malagasy. Ohatra tsika hiresaka fotsiny hoe tokony sy ny avy fanjakana ny protocole de Maputo. Eo ihany koa ilay lalàna momba ny ITG izay mbola eny amin'ny parlement moa zany ary mbola angatahana ny fanaovana dinika momba ziny sy ny fanaovana ny fitsarana ilay lalàna. Misy an'ilay boky tondro zotra izay nataon'ny hetsika ny Finakanga niaraka tamin'ny fiarahamonim-pirenena maromaro moa izay ataontsika hoe entina anomezana hevitra amin'ny fitondram-panjakana an'izay zavatra tokony atao izay. Misy hevitra 7 izy io afaka tokony atao tsara ary manainga ny filohan'ny repoblika sy ny gouvernemanta hanohy sy hijery hoe ahoana ny ahafahantsika miara-miasa ahafahana manatanteraka izay tondrozotra izay. Ny zavatra apetrako foana dia hoe ny vehivavy malagasy dia atsasa manila any amin'ny 10 isan-jato any na 7 isan-jato mihitsy ny mponina eto Madagasikara. Tsy afaka mihitsy tsika mieritreritra hoe hisy fiovana eto amin'ity firenena ity raha ohatra ka nizoan'ireo 10 isan-jato ny atsasa manilan'ny fiarahamonina dia tsy misehatra ao anatin'ny zoa sy miaina ankalalahana ihany koa. Navoaka sy nampahafantarana teny amin'ny Oniversité Antananarivo androandro 10 martsa ny boky mirakitra ny fiampianan'ireo vehivavy 7 ireo izay ahitana ny Imbolatina Ravelo Armis, Gaël Bourgia, Felana Rajaonarivelo, Marie Christina Akolo, Kemba Ranavela, Tsaira Altera ary Lova Randriatavy.